Androany fa 13 ny volana Desambra dia daty iray no fatenanay manokana mba hiarahanay amin'ny falifaly amin'ny vady aman-janaka ny piasanay izay matetika miasa 7 andro amin'ny 7 andro tsy mahita ny vady aman-janany dia androany eto daholo izahay mitondra fety tena faran'izay mavesatra sy faran'izay ngeza mba malifaliana andreo ankizy ireo koa dia manaraka izay koa mba ampisehoanay amin'ny mpiarabelona aminay fa manampy ny mpiarabelona aminay izahay ary miezaka foana mitondra sosy mitondra ny izay tsara indrindra vaty aminay mba ho fiarahamientana amin'zareo amin'izao fotoana sarotra sy rahantsika malalana hoe tena mangidy mihitsy ny fiainana amin'izao fotoana izao. Ny publicité anay izay mandeha endretrarehetra eny dia tsy tianay hijanona ao anatin'ny fety ohatr'izao ihany tsy tianay hijanona eto Antananarivo ihany fa tianay hanerana ny Madagasikara satria izahay dia miara-miasa amin'ireo mpanjony madinika any ambanivohitra lavitra be any dia izay asa sosialy izay ho an'ny manda dia mifanaraka amin'izay koa eran'ny Madagasikara dia tsy ataonay ambanin-javatra mihitsy izay zavatra izay. Tena tsy afaka mamoaka chiffre satria matoa izao société izao mitsangana toy izao dia hiry zareo ny atao hoe acteur principal ao anatin'ny asa mandrara izay ataonay izany ka amanarivony ireo mpanjony madinika ireo amanarivony ny mpanelanelana amanarivony hatreto na eto toerana na any andafy zany mamelona olona be dia be izany société manda isa zany eo amin'ny 40-50 tonnes produit fini izay no ahondranay izay ka mifanaraka amin'izay raha ny amin'ny chiffre d'affaires izy amina any amin'ny 600-700 000 euros anoany dia mizara be dia be zay tsy hanymanda rery zay fa n'olona analiny sy atapitrisany maro eran'ny Madagasikara eo tsika mahita izy fa hatreto aloha mbola baraingo indrindra ho anay miady mafy izahay dia miezaka mafy izahay manao izay ampiakatra ny chiffre d'affaires sy ny fandrarahanay sy manitatra azy amin'izay azo antarana rehetrarehetra no avy tsy afaka hiteny izay hoe mamirapiratra satria be dia be ny facteur izay midéterminer an'izay tsy voavaliko ny fanontanianao miady mafy satria rahantsika mahalala angamba ny instabilité politique misy eto amin'ny fitondrana izahay tsy manao politika saingy tsy afaka miala kosa tsy miaina ao anatin'ny rivotra politika eto Madagasikara. Izahay dia ao anatin'ny atao hoe manara-penitra dia raha ny sitraponay izany mba hanara-penitra sy hanara-dalàna daholo ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahan'ny orinasa gasy indrindra tena hoe mba mipetraka amin'ny toerana maizy azy sy mba mahazo ny tombotsoa rehetra amin'ny eto Madagasikara dia mahalaza zavatra be dia be izahay tsy afaka mamaly mihoatra an'izay tafiditra daholo mijaly ny orinasa gasy satria be dia be ny mpandrara vahiny izay tafiditra mandrara eto matoa izy tafapetraka eto Madagasikara dia manana ny taratasy ara-dalàna izy hipetrahany eto fa izay kosa mba mangataka amin'ny fanjakana mba ho jerena manokana hatrany ny mpandrara malagasy mba mangataka tombony manokana izahay raha ohatra ka hoe mba misy izany afaka ny fanjakana azo atao zany hijerevana nay mpandrara malagasy voalohany ny aloha dia izao misy lalàna mipetraka dia arahana amin'ny atsipiriany ny lalàna izay aloha ny fangatahanay na ho an'ny gasy io na ho an'ny vazaha dia ny sosokevitra faharoa manana olana izahay amin'ny resaka remboursement na taxe TVA amin'ny fanjakana dia tokony mba ho jerena manokana ihany koa ny mpandrara gasy dia fahatelo koa mba manosokevitra izahay raha izaho manokana dia tsy mety mihitsy ny fisina orinasa vazaha 100 vazaha eto amin'ny tanintsika Madagasikara fa tokony mba misy actionnaire malagasy ihany ao anatin'ireny société miforona be dia be société vahiny eto Madagasikara ireny.